finoana sy famonjena finoana sy famonjena ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toviteny fampianarana alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Sotran'Andriamanitra lehibe indray tsika tafaraka ao anatin'ity fandarana mahafinaritra ity dia ny finoana sy ny famonjena izay efa tsika mikatsaka araka ny tenin'Andriamanitra moa manao hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Tena mirona ao anatin'ny tena hoe didiavana amin'ny famonjena ahafahana mandova fiainana mandrakizay izao fandarana izao. Apetratsika mambavaka avy hatrany eo am-pelatanan'Andriamanitra ara ity fotoana ity mba misy fitahian'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra hiasa ihany koa ao anatin'izao fandarana izao hivavaka arsika. Tsy mitsahatra misaotra anao izahay Andriamanitra satria mbola menao tombotsoa indray afaka hianatra, andinika, hitady fahalalana ihany koa amin'ny alalan'ny teninao. Indrindrandrindra moa amin'izao vanim-potoana izay efa voalaza ny soratra masina izao Tompo hoe efa miparitaka ny mpaminany sandoka sy ny mpampianatra sandoka ka tsy fantatry ny olona tsony hoe inona ny marina ary inona ny sitraponao. Fa tahaka ny ronan'ny olona aza Jesosy ty ny zavatra diso izay efa niraisiny hatramin'ny taloha ka mahatonga ny olona izingizina fa io ihany. Kanefa noho ny sitraponao Tompo ary fitiavanao n'ireo olona ireo dia nasianao ihany izao fandarana finoana sy famonjena izao Tompo mba hahafahanao mamonjy izay tokony ho vonjena, manafaka izay tokony ho hafahana ary mitaona izay olona tokony hitaoma ao anatin'izany fanjakanao izany. Koa apetraka feno amin'ny anaranao Jesosy Kristy mba ho tanteraka ny sitraponao rehetra Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Ny fandarantsika teo aloha teo dia mikasika ny batisa. Hitantsika tao anatin'izay fotoana izay hoe ny batisa no pasipora ahafahana miditra ny fanjakan'ny lanitra na taratasy fahazon-dalana hiditra n'izany fanjakan'ny lanitra izany. Jerevantsika koa tao anatin'izay fampianarana izay hoe raha tsy ateraka, izany hoe raha tsy atao batisa n'olona amin'ny rano, izay aloha ny anarantsika fa rehefa avy eo tsika miditra n'izay batisa amin'ny fanahy masina izay koa dia hoe tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hitantsika tao anatin'izay koa hoe izay nino rehetrarehetra tao anatin'ny Baiboly tao izany dia natao batisa daholo izay mibebaka ka nino dia nroso tao anatin'izany batisa izany. Mpianatra moa ireo apôstôly ireo dia nanao batisa tamin'ny fotoanandro niasany tao anatin'izany fotoana izany. Dia hitantsika hoe zava-dehibe ny batisa ary tao anatin'ilay batisa raha dia misy zavatra, raha vao tsy vita batisa zany olona dia tsy nandray an'ireo zavatra ireo misy zavatra 5 tao hitantsika hoe rehefa atao batisa ny olona dia ho voaray an'izay zavatra 5 izay ny famelan-keloka, ny fanadiovana amin'ny ota, ny fisokafan'ny lanitra, manana ny zo handray fanahy masina ary eo koa izy vao tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe tsy ampy no mahakana am-piangonana na hoe mivavaka fa mila atao batisa ny olona anankiray raha teo vonjena satria izay ilay voalaza marika hoe izay mino sy atao batisa no vonjena izany. Ka zava-dehibe ny rosotsika ao anatin'izay batisa izay. Mbola toyany moa no amin'ity satria tsy vita tao anatiny iny le izy
de mbola itoy an'izay batisa izay ihany a zao fandaharana zao. Ny toy moa de zao hoe hojerevantsika sy fakafakaitsika mihitsy ny ao anatin'ity fotoana ity hoe inona raha le batisa zany, ary batisa manao ony zany andraisana famelan-keloka sy famonjena zany a hojerevantsika ao anatin'ity fandaharan'ity izay zavatra izay. Voalohany aloha dika amin'ny batisa moa de nalaina tamin'ny fototeny hoe baptizena na hoe baptizo tamin'ny teny grika sy teny jiosy zany. De zay zavatra zay ny heviny a de hoe atsoboka na asitrika ao anaty rano. Zay zany ny hevitra dika amin'ny batisa zany amin'ny teny gasy de hoe atsoboka na asitrika. De zay teny zay no amarintsika ao anatin'ny soratra masina ao anatin'izao fotoana zao. Romanina 9 manomboka eo amin'ny 9:7. Romanina 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa na iza na iza isika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Eo zao de efa hitantsika sady zany ny fanamarinana n'le teny teo zany. Mametraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fantatrareo va ozy izy fa na iza isika natao batisa de natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Ny batisa zany de manambara fahafatesana. De misy zavatra telo zany ao anatin'le batisa: maty a, de alevina, de mitsangana indray rehefa avy eo tahaka an' Jesosy Kristy zany, naka ny endrika Jesosy. Le fahafatesana tsy hoe le nofo le fahafatesana ny tiana ambara eto zany, fa maty amin'ny ota. Zay no mahatonga le hoe fampitohy foana le fampianarantsika zany. Taloha zany tsika ohatra raisitsika le rakoto, de rakoto mpanoto izy a tamin'izany taloha zany. De rehefa atao batisa zany izy de maty le rakoto mpanota, de avy eo alevina le rakoto mpanota, de mitsangana maty izy a, de rakoto vaovao a fa tsy rakoto mpanota ntsony a. Zay zany a araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ka raha zay zany nijerevana zany de hoe nidika le endriky ny batisa zany, satria misy karazany le batisa hoe batisa manao ahoana. Zay no mahatonga le batisa araka le teny teo hoe nidika ny batisa de hoe atsoboka na asitrika. Zay zany le hevitry le izy. Ka raha ohatra batisa akoatran'izay zany de tsy tanteraka mihitsy le batisa, fa hoe titre fotsiny le batisa fa tsy tanteraka ary tsy niainana mikasika an'izay batisa zay. Fa le hoe atsoboka na asitrika zany hoe raha araka n'ity Romanina 9 manomboka ny 9:7 ty zany de hoe le atsoboka iny zany hoe maty lohanao zany, iny le mibebaka zany, manaiky ianao a fampanota, de hoe manaiky ho faty ao anatin'izay ota zay zany. De rehefa maty ny olona de tsy maintsy alevina, zany hoe ananaty tany no andevenana azy zany. De avy eo zany a ohatran' Jesosy ny levina tao am-pasana, de avy eo nefa n Jesosy natsangana indray a de ho anany de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny fiainam-baovao. De zay le hoe batisan'ny rano. Ary nyresaka Jesosy a raha hitantsika teo amin'ny fandaharana voalohany tamin'le mpanapaka anankiray, de rehefa nanontany le mpanapaka hoe satria Jesosy ny teny hoe tsy maintsy ateraka indray, de ozy izy hoe ataon'ny olona ahoana moa ny ateraka rehefa lehibe. De ozy izy Jesosy hoe nanazava azy Jesosy hoe ateraky ny rano. Zany hoe nidika an'le ateraky ny rano tsy atetely izy na tsofina rano, hoe io le rano de tsofina rano, fa nevitry le ateraka. Marina ny Nikodemosy hoe zany ateraka zany nge tsy maintsy ao anaty, tsisy ateraka ity avelany ohatran'ny vehivavy zao tsika sona atera-behivavy hoe tao anaty, ao anaty rano zany.
de zay mahatonga le hoe ateraky ny rano ao anaty rano a no mivoaka zany rehefa avy eo de mahatateraka hoe ny batisa de tsy maintsy ao anaty rano be foana zany zay ma hoe atsoboka azy na asitrika azy tsy maintsy ao anaty rano be satria raha ohatra ka tsy ao anaty rano be le izy a de mety hoe manaiky le olona fa maty ho amin'ny ota azy fa tsy nalevina de zay no mahatonga le olona hoe maimberany tanàna zany le faty satria tsy nalevina tsy maintsy mamofona de olona nylaza mipepaka nefa rehefa avy eo hoe matiny amin'ny ota lasa manimba olona ny fiainany rehefa avy eo a satria tsy nalevina le ota zany a mampanota azy zany fa mahatateraka n'le fandevenana zany a iny le olona atsoboka na asitrika na anaty rano iny maty le olona de alevina ao anaty rano de rehefa avy eo a izy le mivoaka iny natao hoe nitsangana tamin'ny maty a de tsy le izy le mpanota tsony no mivoaka avy eo fa olom-baovao a araka ny tenin'andriamanitra de eo am'izay le hoe lasa zanak'andriamanitra zany ka ny batisa tena ara-tsoratra masina zany sy ny sitrapon'andriamanitra de zay hoe batisa ny rano tahaka ny nanaovandro jauna jerevantsika nge hoe rehefa nanao batisa jauna satria ny mena mihitsy ny arany batisa ny jauna hoe batisa ny fibebahana zany de rehefa nanao batisa jauna de andeke jerevantsika zay tenin'andriamanitra zay hoe tsy tany an-trano tsy tao am-piangonana fa tany amin'ny toerana zay tena nisy rano be mihitsiny a no nanaovan'i jesosy a batisa tao anaty tamin'izany fotoan'izany eo amin'ny Matio a toko 7 andininy fa 9 ozy izy nysoratra masiny hoe ary raha vao natao batisa jesosy de niakatra avy tany amin'ny rano niaraka tamin'izay izy tanao hoe matoa hoe niakatra vao amin'ny rano zany hoe tao anaty rano zany matoa hoe niakatra zany niala tao anaty rano fa tsy hoe nofafazana ary nanao batisa ny i jesosy a de jauna mpanao batisa jauna inge tany onony jordanina ane rano mandeha rano be no nanaovan'ny jauna mpanao batisa jauna eritsereto hoe jesosy ary olona manana maizy azy fa raha mety no natao tany am-piangonana na mety no nanaovana anazy tany amin'ny tokantrano de mety tany ange no nanaovana an jesosy fa fatany fa zay le lalan'ny fahamarinana satria io renirano io ange eritseretin'olona hoe renirano mandeha oatra nikope de izy n'olona maloto io ohatra zao io de mety hoe raha misy manko mety mieritreritra hoe ohatra zao hoe olona mety hoe manamboninahitra zao de mety hoe raha te handray famonjena izy de ny zavatra tiany de hoe le anam-piangonana le atetena ohatra zany hojerevantsika manko zany le fanaon'ny zazakely reny zany rehefa avy eo na ozy izy hoe andeha ataovy any an-trano fa ao anatin'ny tranoko mety na ao an-tanànako misy piscine fa mba misy olona afaka nataon'i jesosy zany ange fa ny marina zany hoe zay mihitsy ny le tena sitrapon'andriamanitra hoe rano tahaka ny reny no nanaovana batisa de zay no nanaovana batisa an' jesosy kristy jery anankiray koa tsika ty amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 rehefa nanao koa ny apôstôly de reny zavatra oatra reny koa no nanaovana anazy ao anaty rano reny nanaovan'ny apôstôly batisa ao anatin'izany fotoana zany asan'ny apôstôly toko 9 no jerevantsika zany tsisy ato anatin'ny baiboly aloha hoe akoatran'ny rano be no nanaovana batisa tao anatin'izany fotoana zany asan'ny apôstôly toko 9 andininy fa 9 asan'ny apôstôly toko 9 andininy fa 9 vakina amin'ny anaran'i jesosy ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga tany amin'izay nisy rano zay revi tsara raha ohatsy sika zao tena mamaky tsara am'ty tenin'andriamanitra ity zany somary azavaina kely moa le eo aloha teo zany misy tandapa anankiray petraka teo amin'ny kalesy de ny raha nyfanahy moa Filipo nanatona anazy de nanontany taminazy hoe fantatrao zay zavatra vakianao de izy moa namaly hoe atao ahoana moa mahafantatra ozy izy raha tsisy mampianatra zany de nampianatra azy teo Filipo kasika amin'ny famonjena ny batisa zany de rehefa vita le fampianarana de ray lalana izy ireo na keny an-dalana
de rehefa nahita rano izy izy ny andininy fahenina amy telopolo teto eto hoe aranandeha izy teny andalana ozy izy dia tonga tam'izay nisy rano any hoe nahita nandalo teo am'le rano zany de hoy ilay tandapa indro ny rano ka inona moa misakana na tsy atao batisa tanao hoe nahita rano teny andalana izy tsy hoe tena tsy hoe ny le tandapa zany raha mandinika ty tandapa ty tsika de olona manakaja olona ambony olona manana maizy azy tsy ny teny izy ndao hoe anam-piangonana no tsy maintsy ataoko batisa metra-tana fa fatantsara ny fampianarana zay nampianarany Filipo azy fa hoe rano be ny fanaovana batisa tahaka an'izay efa nanazavana tsika zao zany nahafantarana azy hoe ny batisa de ao anaty rano be de zay no natonga anazy tonga de niraisy lay fampianarana zay nampianarina azy tonga de tafiditra tao anatin'ny sainy de tafalatsaka tao anatin'ny fony de vao nahita rano izy satria teo vonjeny izy mangetaheta no vonjeny izy de nahita n'le rano izy de tonga de ozy izy hoe io misy rano ka inona moa manakana anatsy atao batisa de ho toy izantsika am'izay raha mivalyle izy hoe eo amin'ny andininy fa valo amby telopolo dia nasaina najanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa midina tao amy rano de natao batisa tanao hoe rehefa najanona ilay kalesa de nidina nakao anaty rano izy de natao batisa zay ny batisa ara-baiboly raha ohatra misy fandresen-dahatra ry ava malala akoatra an'izay de tsy aloanao ve zay voasoratra ao anatin'ny baiboly no arahana toy izay hoe zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly no arahana efa hita miariary zany raha voalohany hoe Jesosy tao anatin'ny rano be tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny epistoliny Jaona hoe manambara hoe zay mino azy ozy izy tokony andehan'izay nandehanany koa zany hoe ny olona mino ny tompo zany de tokony zay lalana nandehanan Jesosy ny tokony andehanany koa ny lalana nandehanan Jesosy de batisany rano tena hoe nasitrika ao anaty rano de nanao ny apôstôly teto de misitrika ao anaty rano koa nanaovan'ny apôstôly batisa tao anatin'ity fotoana ity ka raha marina zany raha tena tiana apetraka le zavatra ny tenenin Jesosy hoe tsy maintsy atao zay vao azo fonjena de iny le batisany rano iny no tsy maintsy atao ao anatin'izay zavatra zay de ho jerevantsika inge amin'ny resaky Jesosy raha nampidiriny Jesosy zay tamin'reto fariseo reto zay batisany Jaona le asitrika ny anaty rano zay ho jerevantsika zay tenin'Andriamanitra zay aty amin'ny Matthieu 1:20 satria Jesosy no fampiresaka nantany zany reo fariseo reo tamin'i Jesosy hoe fahefana vaiza ozy izy ny Jesosy moa tonga de resaka isaky miresaka olona zany izy tonga de mampiditra famonjena foana zany ohatran'le hitantsika tao amin'ny Matthieu 3 iny nantany hoe ianao hoe mpampianatra tsara ianao tena avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy nivaliany zany fa ny famonjena ny tonga de nataony hoe raha tsy ateraka indray de ohatr'izay resaka teto Matthieu 2:20 eo amin'ny andininy 3:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa tafiditra teo an-kiandrany tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanontany azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana nanaovanao izao ary iza no nanome anao izao fahefana izao ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe izaho kosa anontany anareo zavatra iray aloha ary raha hovalianareo zany izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany ny batisany Jaona avy taiza moa izany avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha olazaintsika mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika ka nahoana ny tsy mino azy ianareo ary raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona
dia matahotra ny vahoaka isika satria ataony izy rehetra ho mpaminany jaona. Dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza anareo izay fahefana naovako izany. Eo ihany zany. Jesosy zany te anokatra ny sainy reto olona sy reto fariseo reto, satria nametraka fanontaniana izy hoe fahefana vaizana nananao zao dia iza ny name. Dia nen Jesosy tena te hampisokatra ny saina an'le tena sitrapon'Andriamanitra izy. Dia hoy izy Jesosy hoe amaly anareo fa zao aloha metraka fanontaniana anareo, dia raha hovalianareo zany dia hovaliako ny fanontanianareo. Hoe ny batisany Jaona ozy izy avaiza? Avy any an-danitra sa avy amin'ny olona? Le batisany Jaona le nitoriana aminao hoe batisan'ny rano ito. Zao toriana aminao zao. Le batisa sitrika any anaty rano. Zay zany le batisa. Anontaniany Jesosy izy, zao ampianarana anao zao. Dia hoe zay batisan'ny rano le asitrika zay ve na le batisan'ny Jaona zay ve avy any an-danitra ve io sa avy amin'ny olona? Olona ve no, satria be dia be manko ny avy amin'ny olona zany, hoe olona ihany no namorona l'izy. Raha avy any an-danitra manko dia le tena le sitrapon'Andriamanitra na le hoe le tenin'Andriamanitra mihitsy no mitaona sy mametraka ao anatin'izay zavatra izay. Zay le hoe avy any an-danitra zany. Ka le sitrapon'Andriamanitra marina ve le batisan'ny Jaona sa avy amin'ny olona ozy izy Jesosy napetraka? Ny anahana teo zany rareo ny ady hevitra ny kondoha kely. Inona no avalintsika azy? Raha ohatra zao tsika hiteny hoe avy any an-danitra dia tratra ny teny hoe maninona moa tsy atao. Ohatran'ny olona zao mety misy fiangonana tsy manao batisan'ny rano dia raha antaninao izy hoe tena avy amin'Andriamanitra ve na ara-baiboly na marina ve io batisan'ny rano? Tsy amaly anao zany izy hoe tena marina io fa ahodiny ary hoe tsy izy io fa ity no izy. Satria raha vao amaly izy hoe tena le ara-baiboly marina io dia mety ametraka fanontaniana anao fa maninona ary tsy ataony nefa ny ara-baiboly ary zany marina nefa nisy tsy manao. Dia noho izay valiteny tahaka ny reto olona sy fariseo reto, ohatr'izay le valiteny zany dia ahodiny le izy. Ny zareo moa nahodiny na zay ny hoe tsy fantana, fa misy moa ny mpitory filazantsara na zay fa tsy izy mihitsy io fa le hafa le atao amin'ny zazakely no izy. Fa ho azavaintsika le atao amin'ny zazakely zany rehefa avy hoe tena izy marina ve, fa tena esoriny zareo mihitsy na zay fa tsy izy, na zay fa ansekta le izy ozy izy, mba tsy hinonao fa ny marina tsy ansekta io na fombafomba fa tena avy any ambony. Raha ny tena marina nge avy any ambony fa tsy sanamaly an'izany zareo fa tsy avy amin'ny olona zany io. Satria raha ohatra io avy amin'ny olona tsy nanao an'io nge Jesosy. Raha tsy avy any an-danitra io tsy niditra tamin'io zany Jesosy. Fa mapagaga ahodin'ny olona le izy tena zay fa ansekta le izy. Raha ansekta io dia manambara zany fa Jesosy zany makasitraka amin'le sekta zany nge raha tena marina, satria Jesosy niditra tao anatin'le izy dia tsy nanakavaly moa zareo. Dia tsy novaliany Jesosy koa ilay fanontaniany tao anatin'izay zavatra izay. Fa marina zany avy any ambony, avy amin'Andriamanitra. Matoa nataon'i Jesosy, matoa nataon'ny apôstôly. Zay nge mahatonga antsika fampianaran'ny apôstôly ty fampianarany ty, satria ny lalana nandianan'ny apôstôly zay. Raha mivakitsika teo ny apôstôly Filipo zao nanao batisan'le tandapa dia tao anaty ranobe no nanaovana azy tao anatin'izay zavatra izay. Ka hojerevantsika amin'izay ary le batisan'ny zazakely hoe tena tafiditra samy izy ve reo. Amin'ny olona moa zany ho an'ny manao batisan'ny zazakely zany ny raisiny hoe tena io ny tena izy. Fa hojerevantsika hoe batisa, raha le foteny le nijerentsika teo tary zany hoe tamin'ny voalohany hoe nidika amin'ny batisa dia atsoboka na asitrika, dia tsy mahatateraka zany le ohatra atete zany. Fa hojerevantsika Marka 10 manambara n'io batisa ny zazakely io zany. Marka 10:7-10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana,
fa ny mpianany ny teny mafireny nefa tezitra Jesosy raha nahare zany ka hoy izy taminy avelao ny zaza natona ary aza rarana fa nyto aza ny fanjakan'Andriamanitra zaiko aminareo marina dia marina tokoa na zovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory ary nitsotro azy izy ka nametra tanana taminy ka nitsodrano aminy. Ohatr'izao le tantara fa amin'ny ankapobeny ahodin'ny olona hoe io le batisan-jazakely azy fa zao le tantara zany araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 17 hoe nisy olona nitondra zaza eo amin'i Jesosy mba ametraha-tanana, tsy hoe entiny eo amin'i Jesosy mba atao batisa. Zay aloha dia efa diso zany le izy eo amin'ny andininy 17 hoe ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahana tanana fa tsy hoe atao batisa. Zay ny nitondrana an'le zazakely dia ny raharan'le mpianatra le izy tsy ho entiny eo amin'i Jesosy dia ozy izy Jesosy aza rarana ny zaza ozy izy fa avelao anatina fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia eo amin'ny andininy 19 dia mivaky toy izao hoe ary nitsotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Eo zany eo le tena hevi-dehibe nekeny Jesosy le zaza no entina teo aminy toy izy hoe notrotrony dia nitsofina rano. Ny dikan'ilay nandraisan' Jesosy an'le zazakely hevitra le izy tsy batisa ary tsy nanao batisa hoe notsotsona le zaza fa hoe tsodrano le izy fitrofandrano. Zay ny tena marina zany. Raha ny zazakely ho entina nampiangonana zany ka ametraha-tanana dia tsy batisa ny hevitra reny tompoko fa fitsofan-drano. Fa raha vadika batisa reny zany dia diso le izy raha vadika batisa. Fa marina zany tsodrano reny dia rehefa tonga ny fahalehibiazan'le ankizy rehefa tonga saina le ankizy, rehefa matotra le ankizy, rehefa mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy dia tsy maintsy atao batisa le asitrika ny anaty rano fa tsy ampy anazy intsony iny tsodrano iny rehefa tonga ny fotoana mahalehibiaza. Ka ny zazakely zany le fanaovana ny zazakely zany tsy batisa sao dia mieritreritra ianao hoe efa vita batisa tamin'ny mbola kely dia hoe andova fiainana mandrakizay. Tena diso lalana fa mety tsy tsatranao nge le zavatra le fanomezana le omena ao anatin'le batisa zany ny tena marina. Tsy tsatra le izy rehefa batisa diso zany na tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka hitantsika mazava tena mazava aminao zany ny tenin'Andriamanitra hoe ny tena batisa zany dia le atsoboka na anaty rano le asitrika ilay manambara fahafatesana amin'ny ota. Raha marina zany raha le mbola ateteno nataonao na dia lehibe azy ianao ka ateteno nataonao dia mbola tsy tafiditra ao anatin'le tena izy zany ianao. Mbola tsy maty amin'ny ota zany ianao mbola tsy nalefina ny fahotanao, mbola le olona taloha ianao fa tsy olona vaovao, mbola tsy tanteraka, tsy tratra zany le famonjena, le plan'ny famonjena zany mbola tsy tafiditra nanatinao mihitsy zany le izy ary mbola tsy tsatranao zany le izy. Fa marina zany tsy batisa nataony zaza sao dia tsika mieritreritra hoe batisa iny dia hoe andova fiainana mandrakizay tsika rehefa tonga ny tompo. Tsy atompoko aiza ao anatin'le izy no azavaina hoe batisa. Tenin'Andriamanitra eto manambara hoe nitsofina rano le izy fa tsy batisa fa tsy hoe avadika batisa dia lasa ianao mieritreritra hoe batisa. Tsy hojerevantsika le amin'izay le hoe inona ny zavatra takian'ny batisa dia ho hitanao hoe tsy ho tratra ny zazakely mihitsy zany zavatra takian'ny batisa zany. Zay koa ny marina. Ny zavatra takian'ny batisa zao raha jerentsika ny Matio 7:20. Matio 7:20 io ny zavatra takian'ny batisa voalohany aloha zany rehefa olona atao batisa ary zavatra tsy hananany zazakely zay zavatra zay. Matio 7:20 andininy fa
20. Matio toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandeana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia eo amin'ny 20 amin'izay, sady mampianatra azy hitandrina an'izay rehetra nandidiko anareo. Ary ino izany momba anareo mandrakariva bara-pahatonga ny fahataperan'ny zao tontolo izao. Eo zao hitantsika hoe sady mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo. Zay ny zavatra takiana voalohany. Ny zaza inge tsy mahay mianatra, tsy mahay mianatra, ary marina ny zaza raha marina dia mbola tsy tompona andraikitra ny fahotana zany ny zaza. Zay ny tena marina. Raisy fotsiny ange, ohatra tsika ray aman-dreny zao, manana zaza 3 taona ianao na 4 taona na 5 taona. Lasa izy mivoaka tany, toraka vitran'ny olona tany izy, vaky le vitra. Tsy le zaza kely no azominy hoe tsy maintsy soloinao eto, fa lasa izy miazakazaka an'ilay ray aman-dreniny. Vakiny ny zanakinareo ny vitranay ohatr'izao. Satria nahoana moa izy miazakazaka an'ilay ray aman-dreny? Le ray aman-dreny nge ny tompona andraikitra fahadisoan'le zanany, satria mbola kely le zaza. Ohatr'izay zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny hoe raha manaraka tantarisika, raha voavonjy ny ray aman-dreny dia voavonjy ny zaza. Raha voavery le ray aman-dreny, ohatra zao tany Sodoma sy Gomora, tsy voavondro ny ray aman-dreny le zaza, miala maty ripaka ny dorana tao daholo nge hatramin'ny zaza mena vavy. Ohatr'izany koa tany Sodoma sy Gomora. Tsy voavondro ny ray aman-dreny, ny aratratra ny misy zaza kely nge tao anatin'ireny zaza kely mena vavy, fa noho le ray aman-dreny tsy voavonjy dia tratra ny safitra ny tany daholo. Fa neninoa voavonjy izy dia voavonjy ny araka amin'ny daholo ny ankonany. Ohatr'izay zany ny zaza kely zany, fa tsisy hoe ary ny zaza kely mbola tsy hoe na dia hoe nateraka ao mpanota ary izy, mbola tsy tompona andraikitra ny fahotany. Fa nateraka ao mpanota, fa rehefa manomboka lehibe tonga saina matotra an'izay izy, afaka manavaka ny fahotanan'izay, ny tsara sy ny ratsy, eo amin'izay izy vao tompona andraikitra hoe tsy maintsy miroso ao izay batisa izay, zay vao hovonjena zany. Fa antoka ho anazy kosa ny ray aman-dreny, miantoka azy hoe mila manolotra hoe atolony ho an'Andriamanitra le zaza kely. Zay adidy ny ray aman-dreny zay amin'ny mahazaza azy zany, fa tsy hoe ino ny batisa ka avonjy an'le zaza, ka hoe raha ohatra very le ray aman-dreny dia le zaza kely zany, satria vita batisa dia ho any an-danitra zany le zaza kely, satria vita batisa. Fa atolotra rehefa mivavaka ny olona dia manolotra hoe mena ny Andriamanitra le zaza kely ao anatin'izay zavatra izay. Ka zay ny dingana voalohany hoe raha atao batisa le olona, tsy maintsy mianatra aloha, mahafantatra le sitrapon'Andriamanitra, zay mampianara an'izay zavatra rehetra nandidiko anareo. Fa raha misy ange olona mety miazakazaka, misy olona tahaka an'izany rehefa mandre an'le fampianarana ohatr'izao izy dia miazakazaka, za mba atao batisa fa io ny tena lalam-pamonjena, io no ahafana mandova fiainana mandrakizay. Fa tsy nianatra mihitsy izy, fa hoe le batisa fotsiny. Dia avy eo vita batisa izy dia lasa mandeha amin'ny fiainany fotsiny tahaka an'le teo aloha. Dia izay am'fe dia avonjy azy. Fa ny olona vita batisa zany nianatra hoe zao ny tokony no lalana aleny, zao ny sitrapon'Andriamanitra tokony iainany, zao ny tenin'Andriamanitra tokony akatoaviny. Vita batisa zany izy tokony miaina amin'izay. Dia izay le miaina ao anatin'ny famonjena, fa tsy hoe azakazahana fotsiny le batisa dia avy eo mandeha amin'ny fiainanao andavanandro ihany ianao rehefa avy eo noho ny tsy fahalalana, fa tsy tanteraka ao anatin'ny famonjena zany ry havana. Ny faharoa takin'ny batisa dia ho jerevantsika indray hoe inona ny faharoa zany. Asan'ny apôstôly 9, zay le faharoa zavatra takin'ny batisa zany. Asan'ny apôstôly 9, manomboka eo amin'ny 9:7 dia 7:30 dia 9:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'ny izay nisy rano,
aroy ilay tandapa indron-drano ka inona moa no misy sakana anatsy atao batisa de le andininy fafito amby telopolo ery amin'ny soramandry ambany zany misy hoe andininy fafito amby telopolo ery ambany ery amin'ny soramandry ery andininy fafito amby telopolo de hoy Filipo raha mino amin'ny fonao rehetra ianao de azo atao ihany ary izy namalika nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra de andininy fahavalo amby telopolo am'izay dia nasaina najanona ny kalesy ary izy roa lahy de Filipo sy ilay tandapa nidina tamin'ny rano ka natao batisa teo zany ilay tandapa zany nangetaheta de ozy izy ilay tandapa io ny rano ka inona moa misakana anatsy atao batisa de ozy izy Filipo hoe raha mino ianao de azo atao ozy izy de ozy izy ilay tandapa mino aho ozy izy fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra de natao batisa izy zany hoe ny zavatra takina faharoa zany de finoana mila mianatra le olona de rehefa avy mianatra izy de mila mino hitatsika tao anatin'le fampianarana teo zany hoe ny olona zay nino sy zay olona zay nino rehetra zany tsy nibebaka de natao batisa de eto zany ny zavatra takina faharoa zany de finoana tahaka nyty tandapy ty nanontany izy hoe indro ny rano ka inona moa zakana anao tsy atao batisa de izy ny eo amin'ny andininy fafito amby telopolo hoe raha ohatra mino ianao izy izy de azo atao ihany de mino ao izy izy de natao izy mila mino zany ny faharoa zazakely nefa ny tsy mahay mino zay ny tsy mahatateraka le zazakely atao batisa zany ny fahatelo de asan'ny apôstôly reo le zavatra telo tsy maintsy takina ny olona atao batisa zany ny fahatelo asan'ny apôstôly toko faharoa de iny ny fahafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo ary raha nandre izany ny olona de voatsindrina tao am-pony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona no ataonay ary o Petera taminy mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo ny famelana ny elokareo ny fahatelo de fibebahana reo ny zavatra takin'ny batisa rehefa tratra ny olona reo anankitelo reo de raisin'ny olona ny famonjena raha banga amin'ny olona reo de ohatrany hoe mitsoboka tao anaty rano fotsiny izy fa tsisy nininina voarayany tao anatin'izay atao batisa izay ka ny zaza tsy afaka hianatra ny zaza tsy afaka ino ny zaza tsy afaka nibebaka de mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny zaza ny batisa zay zany batisa tsy natao ho an-jaza fa natao ho an'olon-dehibe zay manatsaina zay matotra zay afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy ny batisa zany zay toriana aminao ao anatin'izao fotoana izao zany ka raha batisa zay tena tonga famonjena raha tena famonjena ho any tadiavinao raha tena famonjena raha te ho any an-danitra koa ianao tena hoe te handova fiainana mandrakizay tsy maintsy manaraka an'izay voasoratra atao batisa ianao nefa mibatisanao tsy diso fa le batisa ara-baiboly batisa tsoboka batisa sitrika tahaka nanaovana an' Jesosy Kristy no mila naovana anao zay vao tanteraka le famonjena ka azonao tokoa le famonjena eo am-pelantanan'Andriamanitra koa mino aho fa nazava aminao tsara zay fandarana mikasika ao anatin'ny batisa izay fa tena hoe nampianarina nao ny atsipria ny tanteraka hoe ity no tena batisa ara-tsoratra masina ary zao ny batisa zay takina satria mety misy sika tena hoe mino ihany fa tena famonjena le batisa nefa mety diso lalana manamtsizo ny nanaovana anao batisa de ohatrany tsy nanao ihany angio rehefa diso rehefa malala ohatran'ny ny olona manao fanadinana rehefa manao fanadinana ny mpianatra de manao zavatra diso de mitovy an'le tsy nanao ihany izy misy tsy nanao de tsy afaka de misy nanao fa diso de tsy afaka mitovy ihany de ohatra zay koa eo am-pelantanan'Andriamanitra hoe raha manao zavatra anankiray ianao nanao ihany fa diso
tsy afaka keo ianao tsy tafiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra. Andriamanitra ne ava malala andriamanitra matotry, andriamanitra ne andriamanitra tsy mivazivazy, andriamanitra rehefa mametraka zavatra dia tena mahitsy, tena zavatra tena mitombona, zavatra tena marim-potitra, tsy azo ovaovana ny zavatra avy amin'andriamanitra. Tsy adala akory andriamanitra ka hoe rehefa batisa zay tiany olona atao dia izy daholo ekeny daholo, tsy fa ny zavatra tsy fantatrao tany amin'ny fampianarana ny andohantsika nge dia misy le atao hoe fampianarana sandoka. Ny fampianarana sandoka dia manova le izy hoe ataony ihany le izy fa hovaina le zavatra, zany no atao hoe sandoka. Ohatrany hoe stylo zao raha atao hoe stylo sandoka, stylo ihany le izy fa hafa mihitsiny, ohatr'izay le atao hoe sandoka zany. Ohatrany hoe jerena hoe izy fa tsy izy, zay no atao hoe sandoka zany. Fampianarana ihany le izy fa fampianarana tsy araka amin'ny tena marina. Mampianatra ihany izy hoe mety hoe avy amin'i Jesosy, mampianatra ihany izy hoe marina, ohatrany hoe tena izy fa ahodina le izy na tsy anamitsy izy dia lasa hoe zay le izy hoe amahasandoka azy. Ka apetraka aminao mihitsy ny tena fahamarinana zany mba hahafahanao tena hoe fa mijena marina no raisinao rehefa malala ka mino fa tena nazava aminao zay, mba mazava aminao ny lalana hiazakazahanao amin'le tena sitrapon'Andriamanitra raha te handova fiainana mandrakizay ianao. Ka farana ny fampianarantsika ao anatin'izao fotoana izao faranantsika satria manapetra ny fotoana ka matoky raha ohatra moa ianao mbola te liana lalindalina mikasika amin'izay efa misy numero telefona mipetraka ao, afaka miantso, afaka mihaona, afaka mbola mifandinika akoatran'izay fa ny amin'ny fandarana moa dia zay fa tsika afaka mivatana mifampiresaka mivatana atsika, afaka mifampianatra isika akoatran'izao fampianaran'izao ao anatin'ity arahanao ity dia mbola sokatra ao anao foana zay ao anatin'izay fahaliananao katsaka ny tena sitrapon'Andriamanitra izay. Ka marina mitodia marina, mitodia ao anatin'ny tena sitrapon'Andriamanitra. Aza mijery olona tsony ao anatin'izao vanim-potoana izao fa tena tadiavo zay amonjena ny fananao, iazakazao zay amonjena ny fananao. Aza mijery an'izan'izy hoe raha anina ohatr'izao ninony, raha anina ohatr'izao izy ara tena milaza fa misy fiainana mandrakizay. Tsia ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra tena hoe reo ihany no azo antoka fa tsy ny tenin'ny rakoto na ny tenin'ny rabe na ny tenin'ny hitsy na ny tenin'ny hitsy fa ny tena marina azo antoka dia zay voasoratra zay voalaza ao anatin'ny baiboly, zay takiny ny tenin'Andriamanitra dia iny ny tena iainanao sy zoranao, iny no azo antoka fa tena ho voavonjy ianao. Mba tsy tanteraka le teny eo Matitoko fa 7:20 hoe zay manao amika tompokitopoko izy miditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raika. Sitrapon'Andriamanitra nio namboary aminao tao anatin'ity androany ity mino aho fa mahakasika anao zay ny tenin'Andriamanitra zany mino aho fa na ny tompo azy mamangy anao amin'ny alalan'izay teny zay ary eo ambarabara ny fonao izy mandondona te hiditra piditra zany teny zany te ametraka fanapaha-kevitra lehibe ao anatinao hoe mirosoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ao anatin'ny fahamarinana. Vavaka isika saotra ny tompony. En Jesosy mbola tafampita hatrany zany teninao toy an'le batisa zay fa nianarana teo aloha teo ary mino aho fa nazava bebe kokoa Andriamanitra izay teny zay ho an'izay manaraka zao fandaran'izao ka tena hitany tokoa zay lalana izorany Andriamanitra ka tsy handeha amin'ny fitaka sy amin'ny laingy sy amin'izay zavatra diso izy ireo fa mifahamba mamakafaka tsara mihitsiny ary miditra tanteraka ao anatin'ny sitraponao ao anatin'izao fotoana izao. Ianao malala tompo ny anjarako dia mamafy mizara fa ianao kosa no afaka amonjy sy hamangy an'ireo olondreo ka petraka feno eo ampelantananao izao fandarana sy ny toeny ary ny tsirairay avy izay manaraka mba holiana tsy any an-trano satria mbola misy zavatra maro izay mbola tsy fantatry reto olony reto ary mikasika ny sitrapon'Andriamanitra fa engana izy ianao anendry azy ka mba holiana sy angetaheta ka hanaraka hatramin'ny farany izany fampianarana izany. Saotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy.
makasitraka. Sotra tompo, amen. Manao velomanao ary ny tenao koa pastera Maurice Rakotoarimanana. Veloma tompoko. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsy hisy kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay irahanao amin'ny paster Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra nitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa, 9:6.